Anisan'ny nanasongadina iny herinandro lasa iny teo amin'ny tontolo politika ny fanambarana izay nataon'ny ministra ny raharaham-bahiny tanzaniana amin'ny tsy fankasitrahany, ny fanambarana izay navoaka ny vondrona afrikanina makasika ny toetra raharaham-pirenena eto Madagasikara. Manoloana izay tranga izay dia nitondra ny fomba fijery ny Atoa Radanoara Julien, manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Vola Ravavo no nitondra ny tati-baovao amin'ny sariny Tsirako Toarson. Tsy tonga ho azy ny fanambarana izay nataon'ny ministra ny raharaham-bahiny tanzaniana ny herinandro lasa teo iny. Araka nambarana Atoa Radanoara Julien, manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Araka ny fanazavany, tsy tokony hanapa-kevitra irery Tanzania no izy ao anatin'ny troika, ary tokony tsy maintsy fanapa-kevitra iraisan'ny firenena telo ao anatin'ny troika ny SADC no entiny. No mariany ihany koa fa misy ny fomba fiasa sy fandamina manokana eo amin'ny fifandraisana samy vondrona iraisam-pirenena. Araka ny charte des Nations Unies, rehefa misy an'ireny hoe aomena ny organisation sous-régionale tahaka SADC ny fanapahan-kevitra, dia ny organisation sous-régionale na régionale SADC zany sy ny Union africaine dia tokony rendre compte amin'ny Conseil de sécurité, fa tsy ny fanoatra amin'izay. Zany hoe tsy ny avy any ambony indray no andeha hangataka ny hevitry ny SADC sy ny troika fa reto ny tokony hanome an'izay compte rendu izay. Fahatelo azadinoana fa ohatra politika ny lalaovina na eto Madagasikara satria enjeu be zany Madagasikara ho an'ny grande puissance. Ny océan Indien mihitsy dia miteraka convoitise amin'ny grande puissance. Azadino fa indroa tany Paris ndiamembe zay vao nakaty dika zavana be zany satria ny frantsay efa ohatrany hoe tsy tiany frantsay mihitsy natokavatra Manana eto fandresantsika hatramin'izay zany hoe natokavatra Manana alohan'ny élection satria manimba amin'ny plan'ny frantsay sy zavatra manapetraka. Noho ny mahatoerana stratéjika amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina amin'ny faritra Oseana Indiana no anisan'ny mahatonga firenena matanjaka manara-maso akaiky ary mametraka tsindry ho an'ny tombotsoany amin'ny raharaha Madagasikara hoy Atoa Radanoara Julien. Saingy no marihany fa anisan'ny feo iraisan'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena meloa. Tsy maintsy hifanaraka ireo ary ny tena zavatra mandeha aloha dia izay efa tapa-kevitry communauté internationale hatramin'izay tsy hiova amin'io ordre ny électoral intsony ny communauté internationale. Tsy keke aty Afrika ny hoe androany hafa dia rapitso hafa raha kapitso hafa raha mandinika nareo vereno ny taloha ny tenin'ny communauté internationale vao nandrafitinareo le Atoa Julien dia hoe ataovy alohan'ny décembre 2009 l'élection présidentielle. Zay no ataony tamin'izany mbola tsisy retourindreo Atoa Manana na izy ndreo Atoa Zafy ahoany ndreo Atoa Tsiraka fa zay no nataony fa tsy nanombotsika. Araka nambarana Atoa Radanoara Julien, tsy azo hidivirana ny anatanterahana fifidianana filoham-pirenena meloa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka.